Backstage. Backstage, sehatra manipanakanto eto amin'ny Skyone Radio FM 87 800 isaky ny sabotsy amin'ny 6 maraina. Sabotsy vavao mahafinaritra be artista mahafinaritra be ihany koa ny raisitsika somary nisy ny fahatarana kely izay efa nazavaina tamintsika foana ihany reny natao anatin'ny best of eritony iny hoe misy foana ny indrikely indraindray rehefa manao zavatra fa zany efa tsy atao makivy fa miroso hatrany mandeha foana fandarana tsy maintsy eto zay rehefa sabotsy ohatra zao ny fotoanantsika isaorana sady nareo mpijery any tokantrano amin'ny fahitalavitra any isaorana ihany koa nareo mpieno ny 7-valo tebaka valo artista somary efa fantatra reo any izy fa misy zavatra tsy de fahita loatra ny zavatra ataony tsy de fanao an'ny olona loatra koa ny zavatra ataony Fangia, Kalo, Gasy no vahintsika androany tonga de hira ray avy hatrany ny agnatantsika aminy. Tere ulono aute tote zicha unura chisimana wona kahi vatra fikutukuda na fona kahane fo sisane fatena falina rindina haravuna iti fise una sifana treane tuna kuhumba usulun tanami fandai Viravya mini funda tulu trai Tere na reunu famiglia ni Kaya merinja ni Nikatu ni simba ni ramina Mama ni manina Lavan fifalina wa Sui vapirarina Rahabe Arahaban fanulura na rue Arahaban tisitina rilaye Niando nilanitra sinitsiro ni tani Samia nenika sikanap ni mami Kate arahaba sara-sara tambake Kanifa suwapana na kutupu nilak Tehera na reunu famiglia ni Kaya marinja ni Di bandamina Mama ni manina Lavan fifalina wa Alisui papirarina rahabe Arahaban fanulura na ruye Arahaban tisitina rilaye Arahaban fanulura na ruye Arahaban tisitina rilaye I voara fifia de ao I rajo sy I saotra raha tsy diso ankohonana ray mihitsy nareo hoe tsy nahazo toerana nga nino no tsy niarana anao taminareo ny ty tarika Fangia Kalo Gasy ty miaraba aloha fifia de miarahaba ny rojo miarahaba ny ekipan'ny Skyone de miarahaba ny mpijery manaraka an'izao fandarana zao ihany koa tena raha-pianakaviany ty Fangia Kalo Gasy ty dada de ny zanany anankitelo de neniny tena mindraikitra ngezabe zao ahitanareo anay zao neniny no mindraikitra ny fampiakanjona fikarakarana zao fitaovana rehetrarehetra hitanareo zao tena ao anatin'ny tarika mihitsy neny ay kompatanana ho azy zany manaraka ao ambadimbadika izy 2012 tany hoany raha tsy diso ny foronan'izany tarika zany tao amina radio onjam-peo raha vavy anankiray zay nanisany no ny vahiny any tamin'izany ohatra nefa mifanerasera ihany mantsika tamin'izany andro zany 20 sy 20 mbola somary vo vetivety ihany raha le taona no zohina sy arahana manahoana ny tiako hoe fandrosoana sy ny anona tao anatin'izay taona telo zay telo taona zay tsy mahay mitsara hoe mandroso ve zay fa zay niasa zavatra ataonay tena mandroso foana fa ireo mpakafia ireo mijery anay mahita hoe mandroso ve zay
fa izay afa-po am'le ataonay hatreto hitanay hoe mivoatra zany no izy tamin'izay radio rahavavy zay a nirahana rehefa nirahantsika ihany koa nainonareo anay a rehefa ianonay zavatra natao tamin'izany dia hitanay hoe mbola betsaka ny tsy lavorary zao tsy miteny hoe lavorary zao fa hitanay hoe misy fivoarana be ary mbola mieritreritra zay hoe mbola hivoatranao izao rehefa mandroso. Hitako voatelo taona kosa mbola andalam-pivoarana sy andalam-pandrosoana be zany tarika zany fa dia mirary sosady dia ny dia mpiandohana raha tsy madiso i voara izy ny voara le manana feo tena hoe ny teneniko hoe mampiavaka ny tarika sy ny gadona na ny atao hoe karazan'le hira zay mampiavaka an'le tarika dada mihitsy veny nampianatra andrian'izay feo zay sa noho ny fananandrian'izay feo zay no natonga an'le karazan-kira hoe ataon'le fangi Kalo Gasy. Le izy zany efa talenta mihitsy le izy dia le gadona koa gadona efa fihainohainao hatrany le izy dia lasa tianay ho azy le izy dia izay no nahatonga ny nanao anazy. Mbola kely dia kely ohatra ny sadakairana anontany taona andriny efa ny sa tsy azo tenenina ianao fa tsy manodidina ny 12 taona any 12. Andao anaraka hira anankiray indray aritsika satria dia mahafinaritra mihaino an'ny sana sy gadon-kira izay hoentin'ny Fangia Kalo Gasy eto amin'ny Skyone nandroany. Tumaramaraine rilantirie manne finifana tenani fufana sisaina fain maswanju simyanga pitie samyo meni taranini miaina. Sunyo mali de indru misava Vautena nitsikinia Avianya tsinanana Fatsi situasi Nitara mazava Simana vakanyuri sinimanana. Sakasaki sai tifu sakambana retina du si tena mintu tua suava mitu saka fefafana tenana no mi pusaka sarama kwazamisi marena Pula fani miano miano rafawa suni sailaina. Tumaramaraine rilantirie Mane finifana tenani fufana sisaina Fainu maswanju simyanga pitie Samyo meni taranini miaina Samyo meni taranini miaina. Mahafinaritra ery mihaino an'le misy tremolo kely eny antsefatsefany eny afaka azavaina ve fifiny hoe dikan'le anaran'le tarika ahoana no natonga an'izay anarany hoe Fangia Kalo Gasy zay?
Fangikalo Gasy tany am-boalohany tsy zay le anarana fa hoe ny zanak'antitra fa rehefa vo nalefanay tamina tambazotra sosialy le anarana hoe ny zanak'antitra nisy ny tena hoe efa anaranay io dia le zanak'antitra tena hoe mitazona le Kalo Gasy dikany hoe mitazona zany dia zay tonga dia hoe ndao ranga le zavatra ataontsika mihitsy natao anarana le Fangia zany Fangia zany a tena hoe mamihina mafy mitazona mafy ny dikany dia aloha ranga zay ny atao anarantsika zany Fangia zany ny teny mahazatra ny olona moa zany hoe ohatrany hoe fomo Fangia fomo famihina mafy dia ny anay indray zany tena hoe le tarika mifamihina mafy amin'ny Kalo Gasy Fangia zay no heviny. Le Kalo Gasy natonga an'le zavatra izay nofidiana nisy antony manokana ve sa ianao ny efa zatra mihitsy hoe ianao an'le Kalo Gasy efa hatramin'ny fahatanorana sy ny fahakely mihitsy fitiavana le izy dia lasa safidy le Kalo Gasy zany asa hoe efa zay ngamba zany raha hoe any aparatiko hoe zay no efa mitaiza amin'ny andavanandro tsy dia haiko loatra hoe taiza ny naizako kalony fahiny taizako ny naizako iraka Gasy fa eno eny teny dia rehefa mandeha lera dia gaga fa haiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany akamaroan'ny hira dia rehefa mandeha mitovy ohatr'izany ny fitiavana dia ohatr'izany ny hira enoko ao an-trano ohatr'izay ty hira betsaka ihany na jazz io na country io na zavatra ohatrohatr'izany zany fa le bagasy ataoko hoe adidy anankiray ihany koa rehefa atao le izy hoe zavatra mahafinaritra ny atao zavatra tena kolotsaintsika ny atao dia zay moa zany natao tao an-trano dia nafidy mifindra tamin'ireto zanako reto le izy dia fampirisian'olona ny hoe manaovanareo tarika fa ohatrany be piti zany zavatra ataonareo zany betsaka mihitsy ny tian'le izy ka ohatran'izay zany natonga ny voara hoe somary voakely dia efa nafian'izay fomba fihira amin'ny hira izay ataonareo izay ianao koa zany tsy fantatra hoe inona natonga anao tian'izay fa tianao azy fotsiny le izy tiako azy fotsiny le izy satria le izy koa efa zavatra fihainao an-trano dia efa zatra le izy ny sofina dia tianao azy le izy zany hoe na raha ny hainao ardroka be zany tadinareo dia mety izay no lasa nataonao mety angamba mahafinaritra be mihainao ny zareo fa andao ranga andrahana indray hira anankiray manaraka hira anankiray manaraka ny hirany anotsika teo reny hirany tarika Fangikalo Anareo Gasy daholo fa ho an'ireo efa mpanaraka anay zany Fangikalo Gasy zany tonga dia fantatra aminy hoe kalony fahiny sy bagasy ty hira ataonay anankiray ty hira kalony fahiny izy zany hira isan'ireo mpihira tiany voara zany ny famaronany teraka hira ny teraka izy ty tonkalony avana ramanatoanina nasiany teraka feony moa zany hira ny fanantenana daholo
Antony manokana ny tiavany voaran'izay izy hoe misy antony manokana sa efa fiany matetika ihany le izy. De andao tia dada iraintsika koa rehefa manao hetsika ohatr' zao. Eniko matetika le izy raha zany de sady tiako koa ny feoan'le izy. De zay ny tiavako anazy koa. Sady ny ankamaroany raha niteraka zany ohatrany tiako daholo tiako be daholo. Za zany tsy hahen'olona zaza raika amby folo taona amby folo olo zao de teny an'izany mihitsy hoe be da be zany ary ataoko hoe anao reka mba mahafantatra an'izany na taonanao izy zany tarika zay tianao zany ary ankoatran'io tarika io misy ny hafa koa ve zay hoe mahafinaritra anareo mino anazy sy ny mihira anazy. Ohatrany mahafinaritra anay daholo zany le izy rehetrarehetra. Zany tena ao anatinareo mihitsy zany ty Kalo Gasy ty ary le famoronana amin'ny hiranareo zay roa voalohany teo zay nareo ihany no tompony sy namorona azy. Manahoana ny famoronana iza ny tena tompon'ny famoronana anatin'ny tarika? Dadany tompon'ny famoronana anatin'ny tarika. Ary hatramin'izay moa zany dadany mihitsy any amin'ny famoronana ny taletako. Na tia mitendry sy miry ty ary ataoko hoe tsy taletako ty fa voarany manana io taleta io. Fa le famoronana ny taletako efa anjatony ngambany raha ny hira foronina fa ho anna toko-pihira. Fa rehefa hita hoe tiany voary ty bagasy ty de ndrona kokoa any amin'ny famoronana hira tena ataoko hoe rainy voary any amin'ny bagasy. Zany hoe manan-kareny zay raha famoronana raha ny hira zany tenena manan-kareny zay amin'ny. Fa misy fiaraha-miasa ihany ao anatin'izay famoronana zay sa hoe tena foronina manokana mitokana mihitsy aloha ny tonony vao ampahafantarana ny ambon'ny tarika hoe zao ny fandihan'ity hira anankiray ty. Tiako tena hoe mananambara amin'le zavatra very zareo rehefa vitanao ny tonony sy ny feoan'le hira. Amin'ny ankapobeny efa vita ny dada tanteraka manginginao ambony fandrianao ny hira sy ny tonony efa vita voanarany rehetra. Zay aloha zany amin'ny ankapobeny fa nefa misy fotsiny zao efa henohenoko any ambadika any anefitra any andro zareo voara mamoromorona hira ary tena bagasy. De ny zareo reo koa moa zany mbola eo andalana mianatranatra mitendry de samy mitendritendry ao mbola tsy tena havanana fa henonao fotsiny hoe efa tafita any amin'ny zareo le fitiavana bagasy efa tafita any amin'ny zareo zany famoronana zany fa mbola tsy masaka. Mbola tsy masaka. Zany hoe mbola tsy nisy hira raha efa masaka tsara zany voaforon'ny voara fa mbola eo ampamintanan'izay hira zay. Mbola tsy misy aloha hatreto. Fa efa navita tonony efa malavalava ihany ve nefa? Mbola tsy tena namorona tonony aloha za. Efa namorona tonony ihany fa tsisy tadidiko le izy avy eo. Marasa penina sy taratasy rehefa tonga ao an-tsainako. Tononkalo ireny matetika ny asiako feoany. De avy eo kely fotsiny avy eo tadidiko amin'ilay feoan'le izy. Mangala fa nampiana any amin'ny dada fa izy ny tompon'ny taleta. Zany hoe efa marobe zany ny hiran'ny foroninao fify an'ny tarika ny teny hoe anjatony no an'ny atoko-pihira. Efa nisy firy zany ny anareo hoe hira ho an'ny tarika izay hiraina. Raha atao hoe fampisehoana rony atao tsisy afa-tsy hiranay de mbola misy hira tsy atao. Vita. Mbola misy hira tsy vita. Mbola misy hira tsy tafiditra. Zany hoe tany amin'ny taona firy zany ianao nanomboka namoroporona hira zany tiako tenena. Misy hira anankiray ho ataonay eto namoronana hira efa tany amin'ny taona mbola mpianatra kilasy fahafolo no efa namorona hira tao anaty atoko-pihira. Mpikambana tao anaty atoko-pihira. Fa ny hira hoe ho an'ny tarika Fangia Kalo Gasy rehefa nisy olona ny teny hoe mananganina nareo tarika efa mety. De tao anatin'izay rehefa tapa-kevitra zay hoe ndao ary anangana tarika. Tao anatin'ny ray volana de nanana hira telo zay. Tao anatin'ny ray volana. Tao anaty ray volana. Nanomboka tany amin'ny taona tany amin'ny taona Desambra 2024 ny tapa-kevitra hoe ndao ary anangana tarika. De nanomboka janvier zany zay ny hoe tao aza ndao zany tsika katroantsika ty fa mbola zanak'antitra moa tamin'izany 2024 zany. Fampisehoana anankiray tena ray volana teo le anarana hoe zanak'antitra. Zay vao nisy nahita hoe anay efa ray volana teo izy tonga de nisy niteny hoe anay io efa anaranay io fa mitadiava anarana hafa nareo de mahafinaritra koa moa le satria mitovitovy le zavatra foizina ao anatin'le zanak'antitra zany moa zany matetika arak'izay hoe tsy tolo fa zanak'antitra tena hoe maharaka tsara ny zavatra atao. Eny ary ndao isina hira manaraka anay ary. Arak'izay tenenina teo fotsiny zay hoe misy ny hira tena forononay tena foroniko ny ankamaroany aloha zany hoe tony sy feo ny foroniko. Fa ohatran'ny fataon'ireo mpihira goavana de mba tia goavana koa mianatranatra goavana
Nganareo mbola tsy goavana. Ezaka ho tonga amin'izany sady mbola tsy samy teny sendra tsy mendrika an'le abe ilainay le zavatra vitanay fa teo goavana dia mba mandray an'ireo tonkirana goavana ihany koa. Ty hira ataonay ity tonkalon'ny Zanarivony no irain'ny Fangia Kalo Gasy. Mba hoary. Nasianay feony. Mandalungiahan keli nulasa Isisa mitsahan na keli kuasa Ifaza saku tenandalawu Ia tanuraku bain ni sawu Ifaza saku tenandalawu Ia tanuraku bain ni sawu O asamba kifiria tanurana Sutu kini fanatenana Manana fijavana fanarinana Esi mahandaluni tapanambinana O azamba kifiria tanurana Sutu kini fanatenana Manana fijavana fanarinana Esi mahandaluni tapanambinana Suna Ia fakone Fatopitika fona Ia rumata suti Ia sutuaina Ia mulaita Ngatutatya ni saina Ia rumata suti Ia sutuaina Ia mulaita Ngatutatya ni saina O azamba kiveria talurana Fare sutu kifanatenana Fijavana fahamarinana Etsimbandaluni tapanaminana O azamba kifiria tanurana Fare sutu kifanatenana Manana fijavana fahamarinana Etsimbandaluni tapanaminana Azamba kifiria talurana Fare sutu kini fanatenana Manana fijavana fahamarinana Etsimbandaluni tapanambinana O azamba kifiria talurana Fare sutu kini fanatenana Manana fijavana fahamarinana Etsimbandaluni tapanambinana Etsimbandaluni tapanambinana Etsimbandaluni tapanambinana Misy hiran'olona izay ataoko hoe vitsivitsy zava-tsy maromaro indra aminareo. Manahoana moa zany ny angalana an'ireny hiran'olona reny sa ve efa tsisy fiarana amin'ny tompony ntsony? Eny matetika moa ny tompony angamba no hira efa Kalo fahiny zany mety efa betsaka no tsy eto ntsony fa mino fa mbola misy ny taranaka fara-mandimban'ireo mpanakanto zay nilamanareo an'ilay hira. Manahoana ny fomba nilamana an'izay hira izay sa tonga dia hoe efa zoanay no maka an'ilay hira? Ohatra misy lalàna kely an'izay mantsy hoe rehefa hira maherin'ny 20 taona sa ohatr'izany dia efa afaka hirain'ny rehetrarehetra amin'izay ilay izy sa zay ilay izy dia tsy nila ny herinareo? Ny tena marina ny misy lalàna eto amintsika ary mbola manan-kery ny lalàna eto amintsika 70 taona ao aorianan'ny hafatesan'ny mpamorona. 70? Zay vao azo ny rehetrarehetra zay te hira azy iraina ny hira. Zay ny lalàna eto amintsika.
dia ny hira ataonay ohatrany hoe hira niteraka io zao a tena amin'ny ankapobeny ireo hira ataonay zany zay mbola hoe feheziny zay hoe fananany tompony zay tsy tokony ataonay akory tena mbola tsy tokony atao mihitsy fa ireo mpankafy no mangataka ny hira foana rehefa miteny fotsiny zao hoe ho any backstage dia tonga dia misy miteny hoe ataovy le hira ohatr' zao izay hitadiavanay indrindrandrindra ohatrany hoe teraka fianakaviany teraka hitadiavanay ohatrany hoe ranao barjona zay zany barjona zany tena mbola ao anatin'ny zon'ny fianakaviana tanteraka ny zo amin'ny hira barjona fa tsy hitanay mihitsy hoe aiza le fianakaviana barjona tokony ho atononay anaovanay antsy hoe toy zany hoe mba tianay zany hoe hira barjona zany fa mbola tsy fantatra hoe iza le fianakaviana tokony hifaneraseranay zay tokony anaovanay ny adidinay aminy mba hahafanay tena mihira malalaka fa zay zao raha mihira barjona tena afaka miteny ny fianakaviana hoe mangalatra ireo ohatra ary ono teraka barjona mbola ho avy akory Justin Rajoro raha tsy diso ako izy ireny zavatra ireny ve nampianona ho an'ny voara ahoana ny tazomana an'izany raiki-peo an'izany mpihira zany satria raha teraka zany zao zary zao tena hoe azafady fa tena tsy de malala loatra izay tahaka zay mety efa ela loatra angambany ahoana ny fomba niterezana n'le raikirany olona reo hoe enona ho ianarana le izy teraka moa zany efapolo taona tamin'ny herintaona nafatesany tamin'ny 9 nafatesany teraka raha ohatran'ny Justin Rajoro zao tamin'ny 9 efa feno 7 taona nafatesany nakarabe manatsoa zany efa tamin'ny 3 feno 7 taona nafatesany reny rehetrarehetra zany amin'le hoe fitiavana dia misy ny fikarohana misy ny tsy fantatra hoe irany nakarabe manatsoana zany fa fahafantarana azy hoe irany solika ny nafantarana an'izany fa rehefa niditra tao amin'ilay sehatra dia mila fantarina hoe iza ny tompon'ity zavatra ataontsika ity dia fantatra amin'izay hoe ianona kay ny tompon'ity tsy hoe nampiraina voary eo ary ny mampijaly any dada matetika misy hira tsy fantatro fa tiany voara any dia tiritiry dada ianarantsika dia zany dada ny sahirana mianatra mitendry le izy zany eniny feo sianina fotsiny fa tsy misy rakim-peo entina eo aminao hoe ohatr' zao ny fandehan'le hira ny filaharan'ny mofo tena izy tsy haiko loatra ny fomba filazana azy dia ianao no tikony hoe ohatrany hoe mamantatra fotsiny an'le structuran'le hira ve rehefa hoentin'ny voara vany le izy tsy maintsy mikaroka ary miainga amin'ny zavatra nanaovan'ny tompony nazy tany aloha matetika satria izay zao hoe manana ny hira forononay dia reny ny ataonay amin'izay revenay anazy fa ezahanay mba na tsy vitanay ary zay nanaovan'ny mpamorona anazy dia ezahanay mba mifanakaiky amin'ny namorona ny mpamorona anazy hoe zay tsy maintsy anaovana fikarohana mbola isaorana moa zany fa misy ireo hainao manjery namana mbola tena manana tahiry dia reny no ezahana hoe mba mifanampy aminay indrindrandrindra koa isaorana ohatran'izao ataony Skyone zao ne isaorana anareo fa fiaraha-miasa ohatr'izao nafahanay hoe tena mampandroso an'ity mozika voizinay ity fa misy ny artista sasany tsy de tia miara-miasa amina hainao manjery zavatra mahagaga nefa ny tsika mpiara-miasa sy fanakaiky mihitsy raha tsisy moa ny artista tsisy hira lefa raha tsisy koa ny radio tsisy andefa ny hira anareo fa de hira manaraka avy hatrany ngamba no angatahantsika omena mpieno sy mpijery hira diso fantatry ny maro izy ity na vao alefanay fotsiny dia fantatry ny olona atolotra manokana amin'ny fianakavian'ny barjona dia mba ataovy reto zay mba hifaneraseranay aminareo fa tianay ny hira ny barjona Izare no mahita azy io Iabany maky totofako moka ho verivery saina kazoka mbakaina kiokio dande moreroy anyabany makane nilaka Fangia tatanao ukutru bat nirinda ni umeni kama mpila niteri kumakeni kiu tande murerui anyabani makaneni laka
fity sy nambotroko ny raonampiara ny volombatosoa mitory manambara ny ritsoka vokoa miezaka ampiely tsy hita velively ainanay ny volanay tantely tikiny fity sy nambotroko ny raonampiara ny volombatosoa mitory manambara miritsoka vokoa miezaka ampiely tsy hita velively iainanay ny volanay tantely aiza reno mahahita azy o totofako moka ho verivery saina kazoko ambakaina kiokio tandremoreroy anyabany makaneny laka anyabany makaneny laka anyabany makaneny laka raha ohatra fampisehoana rozy izy fifity eo no atao mbola misy hira tsy vita ao anatin'izy maro dia maro tokoa raha ohatra hoe eo amin'ny matetika hira 7-20 ohatr'izany foana fampisehoana ray mihoatra ny 10 mahery eny zany ny hira telo taona zay no niforonana efa navoaka rakikira nareo misy ny olona artista zany efa manana tarika ohatr'izao sarotsarotra ho azy ny mamoaka rakikira efa raha malala moa inona ny olana famoahana rakikira zany fa teny hoe manana foana matetika no tsy afahana dia ny fotoana koa manaraka iny nareo ve tsy nisy an'izay olana zay sa misy ny efa manampy ohatra hatramin'ny mpanomokatra na zavatra ohatr'izany nafahana namoaka sady ny ilay rakikira voalohany ohatran'ny artista rehetrarehetra mandainga raha hoe milaza hoe tsisy olana tena misy ny olana fa ny rakikira navoakanay iny tena nezahana mihitsy tamin'ny taona voalohany nitsanganany tarika tamin'io taona io ny feno 10 taona voara dia io zany natao fotsiny fananiana hoe ezakitsika mba atao cadeau d'anniversaire amin'ny voara ty rakikira ty fa 12 volana desambra ny feno 10 taona voara avy tamin'ny taona 2024 nanao fampisehoana tao amin'ny CMDLAC zay tamin'izay andro zay dia tamin'izay namoahana an'ilay rakikira voalohany dia atao hoe ireo mpakafy manao hoe tian'ilay rakikira fa na izay ary rehefa tena nieny taty aoriana hoe tsy mbola mendrika ho eny an-tsena ilay rakikira betsaka ny zavatra betsaka ny lesoko ao anatin'ilay izy zany atao foana hoe ho vokarina overina vokarina iny mbola hiverenana amboarina ilay rakikira zay mahatonga azy tsy teny amina toeram-pivarotana fa le tena mpakafy no manantona anay dia ino omenay fa tenenay aloha hoe mbola misy zavatra ohatr'izao tsy tianay ao anatin'io nefa mety sy olona zay tsy mahay miheno koa ve zany zavatra zany sa ireo mpakafy longa mba tsy haiko koa na hoe efa tena ty dia tsy henry zareo tsony zay tsy mety ao anatin'ilay izy fa no le hoe miezaka hivoatra zay eo koa ny faneraserana amin'ireo efa lazaina hoe fa matiana amin'ny tena sehatry ny mozika dia raha na mahita hoe misy lesoka tokony harenina ao anatin'ilay izy misy lesoka dia misy ihany koa ny fampisehoana tetsy sy teroa izay natao raha tsy diso fa niaraka tamin'ny tselonina nareo sa mbola tsy nanao fampisehoana resaka hoe kabare na zavatra ohatr'izany misy ve ilay zavatra atao manahoana ny somary fahasahiranana kely la misy zay hoe kabare matetika amin'ny alina zay indrindra ny tarika Fangia Kalo Gasy hatreto zany mbola tsy fivelomana ny hira indrindrandrindra moa amin'ny taonan'ireto zanako reto tena mbola mpianatra daholo lahara-pahamehana ho an'ny izy telo-dany fianarana dikan'izay rehefa amin'ny andro fianarana na misy matetika misy maka izay amin'ny andro fianarana laka misy moa zany anaty vodiondrina fiancé dia any matetika na anniversaire dia zay tsy mandeha rehefa andro fianarana satria lahara-pamerina ny fianarana any mahazaza ihany koa fitezana le Kalo Gasy tena nataonay mihitsy hoe hifampitaizana amin'ilay zanaka tsy izay indray nitarika ny azy amin'izao taonan'izao hoe sady ho simba amin'ny fianarana ho simba amin'ny vatany sy ny torimasony amin'ny mahazaza anazy mesaka izay tsy dia hanao tsy taona indronanao kabare zay hatramin'ny tsanganan tarika ireo zany tena hoe mikipy mihitsy hoe hanao kabare indray mandeha tsika ary satria be dia be ny mangataka
dia hoe ndao tsika ary anao fanomezana fahafapohan'ireo le tsy mana fotoana hijerena antsika raha tsy amin'ny alina. Dia tenenina mihitsy hoe efa tsy fantatry indray hoe roviana vao isy io. Dia izay zany ny fiaraha-miasa. Tianay ny ara-iasa amin'ireo tarika indrindra ireo mitovitovy filinina. Fa le fotoananay tsy dia mifanaraka loatra amin'ilay fotoanan'ireo artista ireo satria nakamaroan'ny artista samy manana ny asany ihany koa sy ny fahafahany dia amin'ny alina koa ny tena fanaovany zalahy ilay izy. Fa mbola betsaka zany ny olona mitovy filiana aminareo amin'izao ny artista ny fahitanao hoe. So raha nan'Andriamanitra mbola betsaka. Mbola betsaka izy. Fa ohatran'ny tsy mbola tsy dia mirona loatra any amin'ilay matrakazy ngamba zany dia tsy dia fantatra. Tsy mirona amin'izay mihitsy ngamba. Tsy haiko ilay filinina mihitsy ve tsy dia taitra amina matrakazy. Ny zavatra tsara koa tsy voatery tsy mila tosika be an'ohatr' izany fa hitan'ny olona iny foana rehefa tena mankafy ny olona. Tonga dia hira iray manaraka ve? Tsy mampaninona? Tsy mampaninona ve? Tsy maninona ka. Hira anankiray alala ihany koa izy ity. Hira anankiray be manatsoa izy ity. Ataonay amin'ilay filinanay. Nataoko mihitsy ny anatinona lay olo malalako tsy manolona kanefa ny lalany araha ny sotra manainga ny sentoko nataoko mihitsy ny anatinona lay olo malalako tsy manolona kanefa ny lalany araha ny sotra manainga ny sentoko ataoko mihitsy ny anatinona ilay any lavitro tsarotsarona kanefa ny lala ny rano ny arany tana tazatazany kiolavo eo andrefa tanàna okiazako mafy ny fosy ny saina okiazako sao okiazako sao te marary taraina kanefa indrisy sarotry zany inyotry ny pongo sy lazana yani lasana yani ukiazako mafy ny fosiny saina ukiazako sao te marary taraina kanefa indrisy ininyotry ny pongo sy sana yani lasana yani.
Ho an'ny voara misy fifanampiana ve eo amin'ny fianarana sy le hira atao. Manampy anao amin'ny zavatra hoe fianaranao hoe ny hira. Raha ohatra tiako tena fotsiny hoe fitadinan'ny lesona sy ny tononkira ohatra. Zay somary zavatra sarotsarotra ihany satria lesona any am-pianarana fotsiny ary efa sarotra no mitadidy azy. Ianao mbola miampy tononkira. Manahoana ny fomba ananana an'izay zavatra zay? Amin'ilay mihira efa moramora kokoa amiko mitadidy an'ilay lesona any am-pianarana satria fa zatra mitadidy tononkira dia ohatra ny fitadidiko an'ilay tononkira ihany fitadidiko an'ilay lesona. Ohatr'izay ihany. Tsy nisy zavatra hoe anao tiako teny hoe somary manahirana ve ny fiarahan'le fihirana sy ny fianarana. Ianao mety tsy teny any dada hoe sahirana be any ry dada amin'ilay zao e. Fa eto teny hoe inona mety zavatra manahirana ny fampiarahana an'le fihirana sy fiarahana sa tena sa tsy misy mihitsy? Hatreto aloha mbola tsy misy mihitsiny. Mbola tsisy mpampianatra ny teny taminao zany hoe za hoe dia tsy tadidinao nefa ny hiranao raha misy anankifiry tadidinao? Hatreto mbola tsy nisy. Mahay be zany izy io ny ampianarana. Tsy tena hoe mahay be fa mba isan'ireo mahay. Isan'ireo mahay. Mila koa fa fantatry ny ray aman-dreny matoa mampanao an'izao izy a. Za zany mieritreritra be hoe mifanampy be ilay izy. Raha tsy fotoana ny resahako a, raha fotoana mety mifangarika ihany satria ny avy ny teninao ty zao hoe misy fotoana lakamisy ianareo misy miantso hoe ahoana ny tokony atao. Ka rehefa tena hoe mandeha migoavana zay ny tanjona. Ka andeha foana ohatra rehefa somary hariva na lakamisy somary hariva, ohatrany somary anakana kely an'le fandrosoan'le tarika indray zay. Ny anareo moa zany efa ny teny hoe tsy dia tena hitadiavana loatra le izy. Fa inona zany le tena hoe misy tanjona ao anatin'le tarika sy le zavatra izay ataonareo? Tsy tokony hanangana tarika koa rehefa tsy misy tanjona. Tena misy tanjona. Ny tanjona moa zany rehefa manao zavatra dia mba tiana hoe hipetraka le zavatra atao. Le zavatra hoe hipetraka hoe rehefa mba namanao zany Fangia Kalo zany dia rehefa any aoriana any mba ataon'ny olona ohatran'ireny hiran'ny Barijon ireny koa ohatra. Ny hiran'ny Fangia Kalo mba ho tazomin'ny tantara. Ohatran'izay zany le izy misy tanjona ny anankiray ihany koa. Ohatran'ny hira rehetrarehetra io tsy raha miteny fotsiny aho ohatra hoe Barijon nanao ny hira, tsy nieritreritry Barijon hoe tena andeha ataoko hivelomako ty. Fa hoe mba ho fantatry ny olona, mba hiampitany amin'ny olona ny zavatra tiako. Zay anankiray. Fa mba hitazonana indrindra ihany koa hoe zany le kolotsaintsika mba isan'ny nampikitsika. Atsika io. Tsika io. Ary le olona le mpakafy anao izay niteneninao teo foana ihany izy hoe manaraka manome inisy ity répertoire hoe ty mba ataovy sy mividy an'le album any an-tranonareo. Fantapatatra ve ny salantaona n'le olona izay makafy anareo reo? Satria ny karazana hira ataonareo, ny gadana ataonareo a, ohatrany tsy dia ho an'ny tanora loatra angambany satria ohatrany ny tanora sy gadon-kira mivoaka ihany ny tiany. Fa le gadon-kira efa ela be teo a, vitsy ny tanora tena tia anazy. Ohatrany ahoana le salantaona tena hoe makafy an'le hira mihitsy fa tsy hoe le tarika fa le hira mihitsy. Ny olona mieritreritra hoe rehefa Kalo fahiny dia olona lehibe zay. Mety hoe tany amin'ny 10 taona na 20 taona lasa tany no mitombon'izay hoe olon-dehibe ny tiany io. Fa betsaka ihany koa zao efa mahita na ny olona mamorona anaran-janaka anie zao efa mirona mane manao anaran-janaka tena tengasy raha manontolo. Miverina tena malagasy eo amin'ny kolotsaina ny tanora. Raha mijery tsika ireo hira amin'izao ireo ny fomba fanaovan'ny zalahy mozika ny mety amin'le manaraka teknôlôjia. Fa hitanao hoe efa miverina manaraka le ataoko hoe style amin'le mahamalagasy atsika ny zalahy reo. Misaorana ny zalahy moa zany fa mahafinaritra. Dia tena tanora ny ankamaroany. Indraindray tsy eritreretinao mihitsy hoe misy tanora koa mahay an'izany hira izany. Eny fa rehefa tena hivoaka moa zany le tena hoe album izay ao amin'le tena hitiavanareo azy daholo dia mino fa alefa eny amin'ny toeram-pivarotana daholo amin'izay ny rakikira. Fa raha misy olona ve amin'izao izay hoe makafy an'ilay zavatra ataonareo izy fa tsy mahita an'ilay rakiranareo eny an-tsena, ahoana zany no tokony ataony raha ohatra hoe hanaka an'izay rakira izay izy? Ny ataonay aloha zany mametoka an'ilay olona izay ezaka ataonay ary zay no andraikitra tokony antsoroanay ao anatrihan'ireo mpakafy.
hoe mba tsy fampijaliana koa le mpakafy fa tokony hanome vokatra faminome fahafapo e. Zay mitady amin'ny mpakafy mba hanoana anay dia mpakafy koa mitady ny zavatra avy aty aminay ho jifaina mametoky anareo zay fa ezaka izay. Tsy manakivy fa misy album raha moa mbola mankery amin'ilay arizato ery amin'ny sisiny ery zalahy maka an'ilay hira maika fa tsisy album hovidiana dia eny amin'ilay arizato eny amin'ny sisiny eny izy maka an'ilay hirana eo. Hira manaraka anay ngambany tsy mahadiso mihitsy a, hira izanay natolotrareo manaraka ao. Hiratsika? Hiranay eo amin'ny resaka bagasy miteny foana bagasy, tena hoe bagasy zany fa midadasika be ny sehatra tian'ny Fangia Gasy lalaovana. Bagasy moa zany matetika tena hoe gadon-kiran'ny arivo, gadon-kiran'ny merina, dia mifampikapokapoka ohatran'ny reny hira tany anaty hira teatraly reny. Fa eo ihany koa ireo gadona gasy amin'ilay hoe Kalo gasy a, hira avy any amin'ny faritra ny gadona. Voenareo ty dia fantatrareo hoe gadona avy any amin'ny faritra zany a, fa tena gasy. Ikopa. Susaiko pe karukalani jamanga miritama eri fitupo wewan matanga miritama eri fitu parlai fa wewan matanga kana sere warambato fani dijaksitana Nirita misusa temiato sienne farana Nirita misusa temiatura roya sienne farana Kitupu anila roya nanu marie Awe puli pakata meka tepintia Anile peti puko Etia vansuka Anandusu finisi titute Feni veri namuti Anandusa situpati tutele retensat Stafuti Nilani cerrivo sia di verena ni tugno Ilai mahasanga na tiniti na funye Paisai fana futi tinise Tatane sayidisa Tea na fatira se boyenya Usereni falaya Emi yutina mila watala Firmatia fakamyala Emi yutina mila watala Rana firmatia fakamyala Susaiko pe Panadene la petit buco Quando non fai la chamange Patita nella matango Susaiko pe Quando non fai la chamanga Panadene la petit buco Patita nella matanga Panadene la petit buco Gatita matanga Velumari lai, velumari che fa velumo E veluma ani E veluma ani wanyo E veluma ani wanye E veluma ani wanyo E veluma ani wanye
veloma anio anao Ary manao anandray ho ny programme dada amin'ny reto zanany rola reto. Izy rola zany anatin'ny hoe tonga dia tsy hira mihitsy ao anatin'ny tariky fa mireto fitendrena ponga sy kristianirety ihany. Sa mety misy ihany ohatra hoe mitendry gitara basy tampoka na clavier rehefa aorian'indrindra sa efa manao an'izay mihitsy ary zareo. Ny tanjona moa zany dia mba hoe ho tafita ny fanilo. Tsy hoe eo foana dada hitendry an'io fa hoe mba hifantombiasan'ny zareo mbola manana zandry anankiray ndry voara mbola manana zandry lahy anankiray efatra menadà moa izy samy mianatra mozika miezaka mianatra mozika ny zareo misy fotoana mba hoe rehefa tsy vitany dady io mba ho vitany zareo fa ny ezahana fotsiny hoe mba ho zavatra topony atolotra ny mpakafia tsy hoe mahay miry voara dia andao hira dia io mira koa lisany fa ohatry manamanana feo lo mba zavatra topony omena ny mpakafia. Zay zany ezahana hoe miezaka manamasaka zavatra tsaratsara kokoa vao io zao nefa hita mba masamasaka kely. Io zany zavatra tsy ampy aminay nefa tena ilaina ny percussion dia hoe eo aloha lisany miezaka kely efa mba azo atolotra zany na mbola tsy le tsara be azy. Dia ino izy ity efa mandeha moa zany fianarana mozika mahafinaritra koa moa tsy ny hoe mba mozika ny forcena tsy hoe forcena moa zany tsy haiko ny tena anaovanao anazy eo an-tranao hoe anaran'ny ankizy fa maro ny ray aman-dreny dia tsy mba misy zavatra zaraina amin'ny zanany mihitsy ao an-tranao fa le izy ve rehefa mampianatra zany hoe mianatra mozika io izy ianao ny zareo ianao ihany ve le mampianatra sa mandeha sekoly mihitsy ry zareo mianatra an'le mozika. Tena miditra sekoly ka za manao hoe tsy raha izany hampianatra an'ireo dia mbola andeha donjorombona ohatranahy koa ireo zay mandeha teny ambony tambony ianarana dia tena hita hoe donjorombona tsy tena voafehako ny fitendrena ary za zany mieritreritra mihitsy hoe ireo zanako ireo tokony ohatran'izany ary za tsy miteny hoe ndao lisany mianatra fa eo izy dia miandryandro eo dia mienoeno miaraka amin'ny namany eo izy dia hitako hoe tiany le izy zay vao nampidiriko nianatra izy hoe ay tiany lisany kay ity zavatra ity fa tsy mety koa rehefa tsy tiany le zavatra ka terenao na ampidirinao école lasa ny olona fotsiny ny écolazy. Za mihitsy atoraka eny varavarankely ary ho an'ny voarinay ianao ve zany tsy mba mihaino an'ireo hira fianona ankizy mitovy fotoana aminao tsy teny anarana artista fa maromaro izy le amin'izao fihainon'ny ankizy. Mihaino ka. Mihaino ihany Ie. dia maharaka an'le hirany amin'izao ihany zany ianao. Maharaka tsara. Kaka masaka very hoe tonga dia hoe hira bagasy dia hira kalon'ny fahiny dia zay foana io zany no hoe ny hira ianona mozika zany tena hoe ny mozika tsy kalon'ny fahiny fotsiny na bagasy fotsiny mozika mitadasika be zany mozika zany ary raha io fotsiny no hoe tena ohatran'ny zovaly hoe ato fotsiny tsy mety zay fa mozika tena hoe fatarina mozika rehetrarehetra fa le voizina ampitaina amin'ny olona no hoe zay ny ampitaitsika amin'ny olona zay mivoizitsika fa ilaina fantatra daholo mozika rehetrarehetra ka indrindra raha te mba ho lasa lavidavitra kokoa amin'io. Nareo ve zany rehefa ao an-tranao ka mandeha ny ohatra hoe ndao mahirahira sy teniteny kely tsika misy hira hafa mihitsy zany ankoatran'ireo bagasy ataonareo ao an-trano. Misy amin'ireo hira revendry zalahy amin'izao ireo tanay ao an-trano fa mba ataonay amin'ny gitara. Amin'ny gitara ay mba mahafinaritra ny zalahy izy mba mihaino hira tia tenena hoe mivelatra be mihitsy fa raha ny ankizy mantsy betsaka amin'izao na artiste izy na tsy artiste ohatran'ny somary borné amin'le hira zay mivoaka foana ka lasa tsy mivelatra amin'ny tena mozika araka ny anaovanao an'le fitaizanan'le izy dia rehefa ohatr'izay zany répétition misy fotoana manokana misy isan-kerinandro hoe rehefa zao tsika tsisy mivoaka miaraka amin'ny namana sy makaiza fa répétition atao trano. Tena ny anay répétition fiainana nefa tsisy hoe ndao anao répétition fa andao manala azy ao an-trano dia efa répétition vita fa io tsy te hiala eo fa ny ao an-trano ny reniny indray ny tena oka izay ity zavatra ty. Ohatran'ny hitako be riny ny fiarahanareo ao an-trano tsy dia betsaka ny olona manana an'izay zavatra hoe mahafinaritra fa tsara ianarana sady tsara tohizina tsara le izy fa ngamba ny hira manaraka an'ilay hoe mety tsy mampaninona. Isy hira manaraka fa tena fana fotsiny hoe rehefa misy zavatra ho atao fotsiny ohatrany hoe andeha akaty amin'ny Skyone androany tsy maintsy misy ny fanomanana na dia hoe ora iray azy. Tsy misy ny tao hoe mise au point zany tsy maintsy mba misy ny fanomanana hoe lo mba atao matomatotra ihany fa tsy ohatran'ilay mahafinaritra dia ao an-trano isan'andro. Eny hira anankiray hiran'ny Justin Rajoro izy ity toa mila hanimbola. Ndao re.
Tomila halimbulu, manao fanahin-dolo, itony sasalaye, kamahabiayayo, tokarikary maso, mitady anao akaso, tsy olona sarika, fa tsoko mitsorika. Tomila halimbulu, manao fanahin-dolo, itony sasalaye, kamahabiayayo, tokarikary maso, mitady anao akaso, tsy olona sarika, fa tsoko mitsorika. Fangia ry malalo, mankina lolo adio, mankina tiana tialo, matapipitie, mankina tiana tiale, matapipitia. Fangia ry malalo, mankina lolo adio, mankina tiana tialo, matapipitie, mankina tiana tiale, matapipitia. Tomila halimbulu, manao fanahin-dolo, itony sasalaye, kamahabiayayo, tokarikary maso, mitady anao akaso, tsy olona sarika, fa tsoko mitsorika. Fangia ry malalo, mankina lolo adio, mankina tiana tialo, matapipitie, mankina tiana tiale, matapipitia. Fangia ry malalo, mankina lolo adio, mankina tiana tialo, matapipitie, mankina tiana tiale, matapipitia. Ianao anisan'ny sarotiny amin'ny teny sy fiteny malagasy feno. Tafita ihany ve zany eny amin'ireo zanakao ny teny gasy? Raha ny hira izay atao koa raha, indrindrandrindra fa hira izay somary efa taloha reny, mbola feno voambolana izay tsy fampiasan'ny tanora amin'izao intsony le izy. Anisan'ny hoe nasarotiny ianao mihitsy izy tamin'le teny gasy satria efa feno misy maromaro vitsivitsy ny voambolana izay very tany amin'ireny hira taloha reny fa tsy miasa intsony amin'izao fotoana izao indrindra anatin'ny hira. Tsy ataoko hoe sarotiny ngambe, fa tena tia be, tena mankafy teny gasy be. Dia ataoko hoe ny tena mahatafita azy ny taranja hitako hoe tena voafehin'ny voara any am-pianarana, ary fantatro fa noho io zavatra ataona io malagasy. Tena malagasy. Ie. Dia izay ngamba aloha zany mba tena fitiavana io, fitiavana fa tsy hoe sarotiny ny olona koa ne, tsy tokony hoe azika na ohatr'izany zany atao amin'ny olona fa tena hoe tiavo e. Io ny tenintsika, io ny mahatsikatsika io. Tsisy ampiasan'ny tenintsika mihitsy tsika andeha ho any Allemagne dia andeha resaka amintsika amin'ny teny gasy ny Alemana na andeha ho any États-Unis. Tsika eto ny tena manao an'io. Ary rehefa eo amin'ny famoronana tononkira, misy voambolana ve somary izay tsy fahita amin'le fankafizanao le teny gasy, iasahana ampidirina amin'le tononkira sa voambolana mba efa fahiny foana ihany no ampiasainao? Arak'izay hoe fitiavako an'le izay tsy hoe ampidiriko fa tonga ao an-tsaiko le teny hoe zao teny zao ny ampiasaiko. Dia ny olona manao hoe ary teny mbola tsy fantatro zany, tena teny gasy mihitsy zany. Ofisialy. Teny malagasy mihitsy ohatran'io Fangia io ne tena teny malagasy, teny malagasy. Tsy dia faheno loatra zao na io Fangia io re. Ianao zao nanazava anazy teo hoe mamihana mafy le izy. Resaka hafa mihitsy indray vadika tsy amin'ny voara. Efa niara-nihira tamina artista goavana ianao hoe? Ie. Iza ohatra zao nefa ianao ianao mihitsy ny teny azy. Eric Manana, zay. Dia betsaka zao no artista hoe tena goavana
iriko miaramira dia iriko manana nefa niaraka mihitsy fa tsy hoe eny teo ihany nirina moa zany fa nefa niaraka dama. efa niaraka tamin'ny dama ihany koa manahoana izay zavatra izay eo amin'ny tarika indrindrandrindra satria hitan'ny artista goavana zao ivoara fa nanany le zavatra izay titavin'ireo goavan'ireo hozy izy ara hoe andahotsika hiara asa moaka rakira ray mihitsy ohatra dia antsihatra mihitsy ivoara sy ireo artista izay goavana mety tsy ho tafiditra amin'izay fotoana izay raha sotra ary fifi fa ry zareo ihany no manao an'ilay zavatra manahoana izay zavatra izay efa vohomana dia melo ve ka zay mihitsy no hoe ao anatin'ny zavatra tao a mba te hanidina mba te ho lasa lavitra ary zavatra ohatr'izany no tena irina isaorana be dia be an'ireo zoko be ireo hoe reo mihitsy no nahita hoe ndao mba miaraka aminay tena zavatra tena mahafaly zary zavatra tena hoe irina mihitsy hoe fiaraha-miasa amina zoko be tena atao mihitsy hoe goavana e zavatra ohatr'izany zany fa efa hoe rehefa zay ireo miaraka Fangia Kalo Gasy zay fa rehefa izy ohatra hoe miaraka amin'ny erikomana tena foara tena izy le izy ary tsy sakany zany izay moa zany izy ny antony natonga an'ilay tarika amin'ny fisiany voara tena amin'ny fisiany voara natonga an'ilay tarika ko inona moa no olana raha mba hoe iny izy fantatra be dia be ny artista te ary asa fa apetraka fotsiny fitsipika hoe misy kolotsaina tiana voizina ao anatin'ilay izy a misy loko hoentin'ny voara sy hoentin'ny tarika zay le ifampitezana mba zay no ajaina dia miara-miasa tsika fa tena tianay raha miasa daholo ireo mpanakanto goavana rehetrarehetra ireo fa raha misy zany zay dia ianao ve zany ny ao aorinany ao a ataoko hoe manager sa ohatrany ahoana rehefa ohatra hoe tonga izay fotoana izay ohatra hoe anao rakikira sy antsihatra mihitsy ny voara tiako tenenina mantsy rehefa mitonga izay rakikira sy antsihatra izay tsy eto Antananarivo irery Madagasikara fa mitadasika ihany Madagasikara dia manager ve ianao amin'izay fotoana izay sa hoe eo mihitsy zany amin'le maray aman-dreny madady anankiray zay anankiray fa eo ihany koa le tantsoroka amin'ny fisainany mihitsy ny hoe matoko kokoa izy hoe io dady eo akaiky io eo zany any no tena fipetrany fa tsy mbola mahazaka an'le anarana hoe manager navesatra manana ahoana fanantonan'ireo artista reo anareo efa nisy tsy haiko le fomba nanantonany voalohany mihitsy zany mba tiana fatarina hoe tanatina niseho natao ve sa nisy rakira dia nitedaviny ve no ny finday anareo sa ny ohatranonareo natonga anazy natonga anareo mifankahita taminy ny zavatra alefanay amin'ny YouTube no hitan'ireo artista ireo dia izy ny teny hoe mba te are-asa amin'io zazy io mba te are-asa amin'io dia ohatrany ny Erika manana manokana zao izy zao ny teny hoe te are-asa amin'ny voara izy ny andro fotoana izy arahany amin'ny voara fa vao nisy an'le Madagasikara All Stars dia zany teny aminy hoe sendra mba io aloha ny ahafahanao miaraka amin'ny voara voalohany fa mba tianay io marina zay ozy fa aloha ataoko voara nataoko vahiny ko amin'io fa mbola tsy manana vahiny fa izy nahitanay voalohany dia nangataka hoe te are-asa amin'io zazy io le resaka YouTube teo efa feno zany nrakitsary ve zay nraketinareo nihira zay nraketina tsary ny tena rakitsary tena hoe nahodina anankiroa hira roa zay moa zany tena nahodinay tena hoe hira anankiroa Kalmy fahiny Matilay Masandro anankiray dia misy hiranay anankiray hody any aminao zay rehefa mijerenay tena betsaka tsy lavorary tao anatin'ilay izy na fomba firana na eny tsy maninona fa zay na isany nahafantaranay anankiray voalohany zay ny tena rakitsary fa ny ankoatr'izay i sarisary lainay eny an-dalana eny mipetraka eny anankiray nisy ihany koa tamina fahitalavitra namana anankiray fandarana ohatr'izao ato amin'ny Backstage zao zay ihany koa zany no isany nahafantaran'ny olonanay amin'ny YouTube eny hoe hira ray ngamany alohan'ny farany nisy rahantsika satria dia tena mandroso dia mandeha dia tsy hita mihitsy le fotoana efa petsaka ihany koa ngamany zavatra voaresaka izay dia ray alohan'ny farany sisan'ny hira tolotry ny Fangia Gasy eto amin'ny Skyone izy ty no hira be mpangataka tsy Kalmy fahiny izy ty izy ty mbola tsy ampy 20 taona akory nahafatesan'ny mpamorona fantatry ny rehetrarehetra rehefa mandeha na tsy teneninazy
Misaorabetsaka ny Fangia Kalo Gasy nanaiky ny vahiny teto amin'ny fanarana Backstage. Afaliana sy voninahitra tokoa no nandray anareo teto androany. Na zany tsy zany ary niezaka izay atao amin'ny manaraka ao aorian'ity fanarana ity zany, inona no programme na hoe ezaka fohy lavitra na hoe fohy na lavitra ezaka. Ny ezaka atao zany rehefa natao ny vinavina hoe ny taona mandroso betsaka ny mbola tsy mahafantatra. Ireo efa mahafantatra hita fa hoe tian'ny zavatra atao dia ataonay hoe devoiranay andraikitray ny mampafantatra ny tarika manomboka amin'ny taona 2024 na dia atao aza hoe tsy ho fitadiavam-bola loatra ny tanjona dia ezaka anao matraka azy izay amin'ny taona 2024 dia efa mampiomana sady an'le amin'ny andro fianarana fa tena tsy manapaka andro fianarana na dia fantatrareo aza ny tarika. Zay zany ny tenin'ny dada na ififia tao anatin'ity fanarana famarana ity. Ivoary mbola misy tenenina Kopatanana na kopatanana kely. Ampianarana io? Sasany. Kopatanana ho an'ny mpianatry masera rehetrarehetra mihitsy. Dia kopatanana koa ho an'ny taty-anay mijery any an-trano izy miaraka amin'ilay zazakely mipelipelika be ao.
Ie dia kompatanana ho mamanay dia sandrinay koa. Zay ao ambadika ao izy tapitra ny fandaharana mametraka veloma ho anareo ny tenako mametraka veloma ho anareo koa ny tenanay misaotra ny dania zay tsy nikely soroka mihitsy tao ambadika tao iaingo ireo misy edino atao ambadika fitararato dia izany ary ambadika be ary nafinaritra ny fiarahana artista hafa ndray artista vavao ndray no vahintsika ny sabotsy ho avy zao aza miala amin'ny Skyone na ny radio io na ny télévision mbola miaraka eto foana tsika fa ny tenanay kosa amin'ny sabotsy miverina eto ndray marapeona daholo velome Kamamiko ni futine ni manana ny mantsisaina ny fanafody fanamety zay natao na misy tsy fahana mandainga zay tsy ototona rehefa ody darana sandriri evandrefarefe ny omby zay efa miakatra ho an-tanàna masatriko ny toetra sy araka ho akanefa tongotra maika ody retsotana tsinjoko andohako ato sandry manao tsobato fa efa votan-tsekoly miala voly ineny misoronafo manomana ny sakafo izoky matsakarano javaratrano anangiao aleretsika angatadalane apetrako ny veloma malakalane ezainanany arina alalaka ny fotoana afahanambola iaraka ihany foana e velome iafatra refino veloma riengambatsy fanatino totsinjoko andohako ato sandry manao tsobato fa efa votan-tsekoly ka niala voly mandeha misoronafo manomana ny sakafo soky matsakarano javaratrano anangiao aleretsika angatadalane apetrako ny veloma malakalane ezainany any arina alalaka ny fotoana afahanambola iaraka ihany foana e velome le afatra refino veloma riengambatsy fanadino e velome le afatra refino veloma riengambatsy fanadino veloma riengambatsy fanadino mariengambatsy fanadino veloma riengambatsy fanadino Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Skyone Radio FM 87 800 isaky ny sabotsy amin'ny 6 maraina